fandraisananao aty a indrindrindra ty fandaharana manokana zay jerena maro be maneran-tany indrindrindrindra ny malagasy rehetrarehetra manasatsika anaraka ny fandaharana trafana mamerina ny araba ary indray matofolo izao fotoana izao ia miarabanao aniora ary miaraba ny namana mpanao gazety avatia Tolamiaro amity ary indrindra miaraba nreto vahoaka avatia Tolamiaro avatia Atsimo zay manatrika tsikeko fa indrindrindra miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy jivadodo amizao takariva ao anatin'izay fandaharana iaraha amin'ity sika araka nambarako teo miainky avatia Tolamiaro i fandaharana ity satria nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ny filoha Andry Rajoelina dia nanatantera fitsidiana tamina distrika telo taty Atsimo Nosy taty iresaka mikasika izay isika atao anatin'ity fandaharana ity fa iresaka ihany koa mazava ho azy ny mikasika ny fiatrehan'i Madagasikara ny valanaretina coronavirus eo ihany koa ireo fepetra satria mbola mitohy raha nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly mbola mitohy ny ame anara-pahasalamana mandritra ny 5 andro eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara nomboantsika azy angamba matofoloa iresaka mikasika izay fiatrehan'i Madagasikara ny valanaretina coronavirus izay isika raha nita aloha dia somary efa nidiny ireo taremarika fa alao enao angamba no anambara hoe manahoana mikasika izay taremarika izay azahoay na isika izao ia raha amin'ny mikasika an'izay valanaretina coronavirus zay dia ady ara-pahasalamana natrehan'izao tontolo zao fa ady ihany koa natrehan'ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny fampanapetrantsika dia hoe mba ho vitsy ny olaviny zany valanaretina izany ary zay no nandraisantsika ny fitoepetra rehetra mba hoentina indrindra iarona ny vahoaka malagasy mba hoentina indrindra hitsabona ny rozay narary ary ny tanjona dia ny hoe tsy maintsy ho resitsika ary eo andalam-pandro iseny sika an'izany aretina coronavirus zany ankehitriny aty Atsimitsika zao ny aty Atsimo manokana dia isoratsika anjanahary isoratsika an'Andriamanitra fa tsy tratran'izay valanaretina izay na dia vitsy koa aza no tratran'izany raha manerana ny nosy kosa no resahana dia miantotanisa eo ampelantanana ankehitriny tao anatin'izay 5 andro zay dia raha 13 ny mitondra ny tsimikaretina tamin'ny 12 ny volana septambra ohatra dia 13 ihany koa no mitondra n'izany tsikaretina zany tamin'ny 17 ny volana septambra ankehitriny tsika dia isorana an'Andriamanitra lehibe fa androany alahady fa 4 oktobra dia 6 no mitondra ireo zay hita zany natao fikilina natao lesta mitondra zany tsikaretina zany fehany dia eo andalany fandresentsika ary tsy maintsy resitsika ity valanaretina coronavirus ity alohan'ny nakatianao Andry Matofoloa dia mitokana n'le fary malagasy zay ataoko hoe zava-be ho antsika eto Madagasikara ny fisian'io fary malagasy io amin'ny famokarana n'le fanafody anasitrana ny coronavirus tsara ngamba Andry Matofoloa raha mba hitondrana fanazavana kely mahakasika ny fary malagasy io ho amintsika amboana ny zavatra tsara marina angambany aloha voalohany indrindra dia Madagasikara ireo no firenena nanao andrana ara scientifique mikasika ny fanafody anankiray izay natolotra hoentina hidivana amin'ny coronavirus tao anatin'izany andrana ara scientifique zany ohatra dia nametraka sika ny tambavy covid organique ny tambavy générana tamin'ny IMRA nametraka ihany koa tsika ny gélule CVO plus ary nametraka ihany koa tsika ny tsindrona artesunate zavatra anankiray no mampitovy anisy anankitelo reo dia ny voalohany dia ny hoe samy azo
avy amin'ny zavamaniry artemisia anio avokoa ireo vokatra anankitelo reo. Ny tsindrona artesinaty ohatra dia azo avy amin'ny artesinine, zany hoe ny artemisinine dia azo avy amin'ny artemisia, ary ny artemisinine indray no natsarainy dia nazahoantsika ny vokatra CVO+. Ary ohatran'izay ihany koa mazava ho azy fa ny tambavy Covid organique dia vokatra azo ihany koa avy amin'ny artemisia. Tsara ny manamarika fa Madagasikara no firenena anisany manokatra be indrindra ny artemisia aty Afrika, ary manana ny kalitao tsara indrindra maneran-tany. Zava-dehibe zany ary tsy kisendrasendra. Zay no nametraha antsika hoe afaka manova ny tapatsika amin'ny alalan'ny zavamaniry zay ananatsika. Ary zay indrindra no natonga atsika nametraka ny fanamby hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vahaolana ny mpitondra na ny firenena anankiray. Ka i Madagasikara zany no nametraka ny farimalagasy amin'izao tsika amin'ny teny izao, ary ny vokatra voalohany azo avy amin'izany dia ny CVO+. Ny CVO+ dia mazava ho azy fa vokatra anankiray zany fanafody voalohany vokarin'ny farimalagasy. Ny fametrahana ny farimalagasy dia mamerina indray ny ambom-pirenena, mamerina indray ny rehaream-pirenena, amin'izany hoe ahafahantsika mitsabo ny vahoaka malagasy, ahafahantsika mamokatra fanafody zany ary maromaro ny fanafody izay hovokarin'ny farimalagasy. Fanafody anankitelo ambin'ny folo no hovokarin'ny malagasy. Ao anatin'izany ohatra ny fanafody zay hoentina manasitrana ny aretina kohaka ohatra, ny aretina tsisodra, ny aretin-kibo, ny antibiotique, ny ireo fanafody maro samihafa toy ny vitamine, fanafody zay ilain'ny malagasy rehetrarehetra, ilaina eny amin'ireny toby zay fitsabony reny toy ny CFDP sy ny hôpitaly maro samihafa. Fa raha iverena kely mikasika an'ilay CVO+ teo dia be dia be ny vokatsoa azo avy amin'izy io, satria manasitrana ny aretina tasbook na ny paludisme izany, manasitrana ihany koa ny bain, manasitrana ny biliarziose, ny aretin, ary indrindra ny olana ara-pisofo, ara-fehezina zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia ny CVO+ dia manamasy ny hery fiarovana ao anatin'ny olombelona. Zay ny zavatra lehibe, ary indrindra ho an'ny vehivavy dia anisany ity CVO+ ity manamaivana ny fanaitainana rehefa tonga ny fadibolana isam-bolana zay atrehan'ny vehivavy rehetra. Mampatanjaka ho an'ny mpanao fanatanjahantena ihany koa ny CVO+. Midika an'izany reharehantsika ary ny fametrahana ny ity farimalagasy ity. Ary ny farimalagasy dia tsara fantatsika fa tsy hoe natao tao anatin'ny fahatairana hoe taitaitra dia andeha anao an'izany farimalagasy zany, fa efa vao nanomboka isika tany amin'ny tany amin'ny fampielezan-kevitra, tany amin'ny fanaovana IEM na initiative pour l'émergence de Madagascar, dia anisany velirano efa natao, fanamby efa napetraka ny hoe ny zavatra rehetrarehetra ilain'ny malagasy, ny fitsaboana rehetra zay tokony ilaina, ny dia tokony ahodina, tokony vokarina ary tokony amboarina eto Madagasikara. Noho izy ny fehina isaorantsika an'Andriamanitra, isaorantsika an-Janahary fa tanteraka somatsara ary tafapetraka ny usine voalohany fanamboarana fanafody eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Any amin'ny farany fandarana moa isika mbola iresaka mikasika ny CVO, mikasika ny coronavirus, ny fetrany Madagasikara izay ady amin'ny coronavirus izay sy ireo fetrrehetra, fa ankoatra ny fanambarako teo iresaka momba ny dian'ny flo taty amin'ny tapany atsimon'ny nosy isika, famelohan'izay dia matofilo fantanina kely tamin'ny fandarana ny raha tsika izay asa tamin'ny atao arivo talohany enina amby roapolo jona nanambara ianao tamin'izay dia matofilo fa amin'ny efatra ambin'ny folo ny volana oktobra no mariantsika ny fahenimpolo taona nazon'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena
efatra oktobra isika zay afaka folo andro zany izay fanamarena izay efa hoaiza hoana mikatany fanamarena ny faha-enipolo taona ny iverena ny fahaleovan-tena Madagasikara. Ya, ity taona roapolo sy roa arivo koa dia manamarika ny faha-enipolo taona niverena ny fahaleovan-tena. Ny fanarisika dia ankalazaina ao anatin'ny fomba manetiketika izany fankalazana ny faha-enipolo taona niverena ny fahaleovan-tena zany. Tsy afaka nanao an'izany nefitsika tamin'ny faha-enina amby roapolo ny vola jona noho ny valanaretina zay natrehantsika. Ny farisika dia ny hoe amin'ny efatra amby folo ny volana oktobra izay daty nanambarana sy nanamarika ny repoblika voalohany no anamarinantsika an'izany fankalazana manesiketika izany. Ankehitriny nefa tsapatsika, hitatsika fa miatrika indray isika izao ady be zay mbola tsy resika hatramin'izay dia amin'ny sakafo kere zao mosary zao ny aty atsimo voalohany zay fa faharoa manarakarak'izay miezaka natao tia dia efa nandresitsika ary efa andresy ilay coronavirus nametraka sika miferitreritra hoe indrindra ho any amin'ireo toerana zay mbola isin'ny valanaretina mbola isin'ny fikaretina dia mametraka sika mbola ametraka miferitreritra hoe tsy afaka mamory olona mihoatra ny ronjato ao Antananarivo zany any amin'ny faritra any Moromania zany any amin'ny faritra maromaro zay mbola miady amin'izany varetina izany. Noho izany dia fanapa-kevitra fony fahendrena no raisitsika ny hoe tsy akalaza amin'izay fankalazana ny faha-enipolo taona niverena ny fahaleovan-tena amin'ny fomba manetiketiky izay tsika izany hoe amin'ny faha-efatra amby folo ny volana oktobra izao ny andro andavanandro izany fa any amin'ny faritra ny avian'ny flo ny repoblika voany dia ny filohan'ny repoblika Filibert-Tsanana zany tany amin'ny toerana ny aviany no hojidiako sy andehanako ary anamarinana an'izay faha-enipolo taona niverena ny fahaleovan-tena izay. Ho an'ny malagasy manerana ny nosy kosa zany dia tsy afaka andray fanapa-kevitra isika izay mety ampiverin-dalana indray miezaka zay nataotsika ampidirana amin'ny tsy valanaretina coronavirus. Ady vaovao hoy ianao andriamatompolona atsika avy amin'ny tsy fanjarian-tsakafo avy tsy mety tapitra mihitsy izy ity any atsimo satria nandridampolo taona ny maro hita foana izay tsy fanjarian-tsakafo izay namanakenia zay avy eto tontolo aro matetika mandeha any amin'ny tapany atsimo iny mahafantatra tsara afaka miresadresaka amin'ny filosy mantana andriamatompolona izay tena mahazo androponina amin'ny tapany atsimo misy atsy ireo. Tena marina tokoa zany ny ora tsy haiko na tsapan'andriamatompolo fa isaky ny mankaty ianao zany dia ahafoana ny orany zay zavatra tsapanay zany misaka mosarytsika vomaly ianao andriamatompolo no ataoko hoe tany atsimo mahita tsara ny zavatra mahazo mpiray-tanindrazana amintsika ary zay ara maheno hoe ohatrany hoe latsaka mihitsy amin'ny ranomasonao ny any omaly. Ny zavatra tsapa nefa andriamatompolo hatramin'izay zany dia totra ny natao fomba fanaovana propagande foana le ty amin'ny faritra atsimo, atao fomba fitadiavana vola foana ary misy olona raha miteny mihitsy hoe lasa signataire de projet mihitsy le ty atsimo. Le antodianao maro andriamatompolo mety mbola zay ihany niseho sa efa mba fa hisy kosa ve vahaolana maharitra omena an'le vahoaka to. Ya, ny tenenina toa dia marina tokoa. Rehefa misy ny fampielezan-kevitra dia tonga tia atsimo. Ny ankamaroany ny mpanao politika, ny ankamaroany ny candidat maromarina tokoa. Fa misy zavatra anankiray tsara fakatsika ny fakatsika. Mbola tsy firenena koa
mbola tsy nanao fampielezana kevitra koa tamin'ny taona 2017 dia tonga taty atsimo vonareo hoe nisy ny kere nakany a Tsombea nakany a Anjapaly tonga eno tonga indrinindrina nitondra fanapingana reo olona rehetrarehetra ray aman-dreny sy ankisitra hatran'izay fanjari-tsakafo mosary kere izay voany ka lany finoana repoblika ny tenako dia ny faritra voalohany notsidiako dia taty atsimo tany a Bilony telo izany manamarika fa mifamatotra ary manam-pitiavana manoka satria fantatro fa tsy miandry itsia vahoaka atya atsimo ity mila vahaolana maharitra ireo mponina ireo teo tsika ny teny hoe 80 taona zao no niverenany fahaleovan-tena fa efa 80 taona ihany koa no nisin'ny mosary no nisin'ny kere taty atsimo ary tsy nisy vahaolana matotra vahaolana maharitra napetraka taty atsimo rehefa nitety an'ireo commune maromaro taty atsimo omaly araky ny no teneninao teo tao amin'ny district ny Ambosary tany Isaka no naleako voalohany dia natsapa fa efa ambony dia ambony avy de avy ny tsy fanjari-tsakafo ny kerea aty atsimo ary zay natonga ana voavita ny fanokanana ny ozinina fary malagasy dia nandray fiaramanidina dia tonga taty atsimo reo olona tratrany kere aty dia tsy misy amperana tsy misy hitarainana tsy misy intsony zany fanantenana amin'izy reo tsy misy diram-bola mazava ho azy tsy misy rano tsy ampy sakafo tsy misy sitsabona izy ary ny ampeheran'izy reo fitondram-panjakana ary zay no vely rano sy fanamby apetrako amin'ny vahoaka rehetra aty atsimo fa hitondra vahaolana maharitra isika ary ametraka paikady antsena amin'ity kere ity aty atsimo zay zany ny zavatra olazay teo hoe sy resaka fampielezan-kevitra fa tena ny fo no miteny ny fo no mitepo ary ny maso no mahita ary ny finiavana zay ananako ato amiko no hitondrana vahaolana anampiana sy amonjena nyity vahoaka aty atsimo ny moa zany ndre matofoly hoe vahaolana maharitra misy tetikatefa natoka ary ohatry ny ahoana zany le nambaranao hoe vahaolana maharitra ho an'ny mponina aty atsimo ny vahaolana maharitra ho apetratsika dia maromaro satria rehefa nidina ifotsiny namangy mijery ary manana ny finiavana amonjy an'ireo olona rehetrarehetra reo dia zao ny zavatra apetratsika misy aloha ny vahaolana foiezaka dia misy vahaolana lavitrezaka ny vahaolana foiezaka na vonjonika tsy maintsy atao aloha dia ny fitondrana zay hoe fitsabona n'ireo olona rehetrarehetra reo ny fitondrana ihany koa ny fanampiana ara-sakafo ary indrindraindrindra ny fijerevana ny fahasalamana izy reo zay natomavako taty zany dia miaraka amin'ny ministère isan-tokony mitondra fanafody ao ny sérum ao ny magnesium ao ny calcium fa indrindraindrindra ihany koa dia mitondra ny sakafo zay ahafahana mamonjy ena alohany izy reo ao anatin'izao
mosary zao de mitondro zany tsika kobay, mitondro tsika farilaky, fa indrindra zany hoe inona ny sakafo tokony hohanin'izy ireo, zany hoe mitondra spiruline, moringa, mitondra soja sy ny zavatra maro isan-karazany ary mitondra rano fisotro madio zay mbola tanterina aloha ankehitriny fa misy zavatra maharitra zay tokony hoentina. Mitondro tsika akanjo ary indrindrindrindra tsy maintsy hozarana an'ireo vatsy tsindro sy vary ihany fa mangahazo, katsaka sy ny voamay sy ny zavatra maro isan-karazany indrindraindrindra ny fanampiana ihany koa am'le hoe fiavota, fanampiana araboly izy io fa zao nefa ny zavatra misy tany amin'ny commune zay nandehanako omaly zao tany Ifotaka dia nizaraina vola reo olona rehetrarehetra reo tany dia ny fanontaniana dia ny hoe misy zavatra afaka vidiana ve eto Ifotaka fa tsy misy na rano na vary na siramamy, zany hoe tsy mila vola zany le olona tany. Dia antaniko nareo aizy nareo rehetra zany metsena dia hoe any Amboasary ao Ifotaka makany Amboasary zany dia raha miainga amin'ny enina maraina mandeha tongotra na mandeha sarety dia amin'ny 12 atoandro vao tonga any Amboasary. Mitena amin'io efa tsy ampaka, mitena amin'io efa tsy ampy sakafo dia zay indrindra no ametrahantsika ny hoe toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana na centre de traitement nutritionnel intensif et médical. Inona tsara moa izy io zany? Izy io dia toby lehibe apetratsika zany zay akana an'ireo olona rehetrarehetra tsy ampy sakafo. Misy mpitsabo dia apetraka alaina ny lazan'izy ireo jerevana inona ny sakafo ara-pahasalamana mifanentana amin'ny toe-pahasalaman'izy ireo zay tokony omenan'izy ireo. Inona ny sakafo maraina tokony omena, inona ny sakafo hariva tokony omena dia jerevana misy voatra ny fahasalaman'izy ireo. Misy olona marobe tsy afaka mijoro intsony ny ankizy, tsy afaka mitsangana intsony ny lehibe. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany zany no apetratsika zany hoe manaraka ny antanatohatra ara-pahasalamana rehetra ny fanomezana ara-tsakafo an'izy ireo. Zany hoe misy zany ny olona rehefa mijerevana taty dia misy omena mangahazo sy katsaka no fangaro asiana soja, atoandro dia spiruline miaraka amin'ny hena izy ireo miaraka amin'ny moringa. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ataotsika omentsika dia ametraksika ny toby fanarenana ara-tsakafo io amin'ny district anakefatra. Dia tsy ampy sakafo rehetrarehetra zany manodidina isaka district dia hoentina ao anatin'io toby io. Ametrahana zany ao Amboasary, ametrahana ao Tsiombe, ametrahana ao Ambovombe ary ametrahana ao Beloa. Zany zavatra zany no ataotsika ao anatin'ny foezaka. Tsy hoe tonga fotsiny mizara fanampiana androany fa io toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana io zany dia apetraka mandavan-taona hoentina hitsaboana ary hoentina indrindrindrindra ahafahantsika mandresy amin'izany kere izany amin'izany tsy fanjary-sakafo zany amin'izany mosary zany aty atsy. Zay le ezaka ao anatin'ny fiezaka zay apetratsika. Ary eto dia milaza hoe afaka tapa-bolana dia iverina tireny. Zany hoe ametraka an'ireo tetikaty zay apetratsika koa. Ary rehefa miverina aty dia tsy zany hoe ray andro na roa andro fa manan'eritreritra fikasana mihitsy ary no hijanona ny amin'ireo toerana ireo hiaraka amin'ireo olona ireo. Zay ny ilaina filoha tsindry ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka ary indrindrindrindra miara-miakika amin'ny vahoaka fa mitanjona apetratsika dia tsy maintsy horesitsika ity tsy fanjariana ara-tsakafo ity. Safianiko aminareo fa alohan'ny andehanako taty dia efa niresaka tamin'ny mpamaky vola rehetra ary miaraka nidina tamiko taty ny lehibe any mpaminy ao ny UNICEF, ao ny FID
ao ny USAID inona ny vahaolana maharitra hoentsika aty atsimo. Fanamby zany no apetraka fa hitondra vahaolana maharitra sika na ara-tsakafo na amin'ny resaka rano ihany koa. Resaka rano izay indrindra dia matoa fanimbotra tokoa ilay resaka tsy fahampihin-drano aty atsimon'ny nosy sy io resaka tsy fanjarian-tsakafo io. Kenya mino fa mahafantatra tsara ny zava-misy aty an-toerana araka ny nambarany ty namana mpamagazety aty Taolagnaro ity moa dia tsy hoe ny mponina no tsy mazoto mamboly fa ny ranorana mihitsy ny rotsakorana ny tsy misy any ka tsy mahavokatra zareo ka mifanimbotra tonga amin'izay resaka mosary zay. Efa misy ny programa hoe asiana pipeline mizaraina rano fa ampy zay zay andre matofolosa tokony misy tetikasa hafa ve ho an'ity faritra atsimon'nosy ity. Ya ny fanamby apetratsika dia ny rano dia aina. Raha tsy misy ny rano tsy afaka midio. Raha tsy misy ny rano tsy afaka mivelona. Raha tsy misy ny rano tsy afaka mamboly. Enimpolo taona noa ajiny, noa tsy nisy tetikasa lehibe, noa tsy nisy vahaolana maharitra napetraka taty atsimo. Fa isika zao amin'izao fitondrano zao hiezaka anarina, hiezaka anakatra izay ahafantarana lehibe taty atsimo zay. Zay ny teneniko hoe mifanatitra ny fitiavako manokana ny aty atsimo ary adidin'ny ministera isa-tsokajiny, ministra isa-tokony dia tompon'andraikitra ny manaraka ny tetikasa zay ho ataotsika sy mitondra vahaolana maharitra ho lovain-jafy. Inona moa ny vahaolana maharitra ho lovain-jafy zany? Dia ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra. Eto zany dia milaza mihitsy amin'ny vahoaka aty atsimo fa ametraka tetikasa goavana isika ary ny famatsim-bola anisan'ny lehibe indrindra atao manomboka amin'ny taona ho avy dia apetratsika aty atsimo amin'ny zavatra foto-drafitrasa maro samihafa fa indrindra amin'ny resaka rano. Lazaiko anareo fa tety an'ireo distrikta anankiroa sy ireo fototany maromaro ho maty commune maromaro fa ny zavatra apetratsika zany dia mijery hoe inona ny zavatra ho apetratsika amin'izay fanomezana rano aty atsimo zay. Dia zao ny zavatra ho atao. Misy reny rano lehibe atao hoe efao. Misy ihany koa manarety. Ireo foto-drafitrasa anankiroa ireo loharano anankiroa dia anaovantsika tetikasa lehibe mba ahafahana mitondra vahaolana maharitra. Noho izany zany dia zao ny zavatra ho ataotsika. Ampiana ny foto-drafitrasa mba hoentina mahazo rano. Rano zay ahafahana manondraka tanimboly. Rano zay entina ihany koa hosotroan'ny biby sy misy traitement io zany. Fa rano indrindra sotro madio ho an'ny vahoaka aty atsimo. Noho izany zany dia zao ny zavatra ataotsika sy apetratsika ao anatin'izay. Ny fanamboarana ny pipeline lehibe izay miala avy aty Anosy mandalo any Ambosary ka mipaka hatrany Androy. Pipeline ngeza be eo amin'ny 1 mètre de diamètre eo zany no ho ataotsika ho atontsika amin'ny tonty efa ho atontsika ho fotana aingana ny fitan'izany. Efa misy etude ihany koa raha teo fa ho apetratsika aingana nitaovana an'izany. Ao ihany koa zany ny tetikasa fanamboarana ny pipeline dia mamba sy mampitohy any Antarctique. Zay no zavatra apetratsika izay commune sib.
no ahazo an'izany rano zany. Anisan'izany ohatra ny commune Ambanisarika, mandalo ao Ambovombe, mandalo ao Irabo, mandalo ao Ambazoro, mandalo any Ambohinaivo, Ambohimalaza, Analamary, sia tonga hatrany Antartarika. Fa tsy mbola goavana be izy io. Zay apetrako ny fanampy fa tsy maintsy ataontsika sy ataontsika. Amatateraka ny tsitsin-drano aty atsimo. Efa misy étude, efa vita tamin'ny 1958. Efa misy étude, efa vita tamin'ny 1992. Fa tsisy mihitsy nanatanteraka zany zavatra rehetrarehetra. Fa tsika zao fanamby ny apetrako. Tsy zakako ny mahita an'ireo ankizy ray aman-dreny maina ny molotra tsy ampy rano tsy afaka mivelona, dia zay no tetikasy apetratsika. Tao ifotaka omaly tena kere, tena mosarina. Ny fanamby apetratsika ao anatin'ny foezaka. Omaly dia nijery tamin'ny volana febroary nanome toromarika tamin'ny ministra manaovinareo fanandramana amin'ny fambolena mba ahafahany mponina atsimo velona sy mamokana. Be dehibe mivokatra afaka volena aty. Ny apemba, tsatsaka, voanjo, manga, mangahazo sy ny sisa tsy voatanila. Tany mamokatra aty atsimo. Fa tsy haitsika mifeny rano, tsy haitsika mitondra rano. Dia omaly very aza ty tamin'ny volana febroary nanomboka nanao andro an'ity mamokatra an'ireo zavatra rehetrarehetra miresahana. Fanamby apetraka amintsika, vaholana ao apetratsika, dia zany commune fotaka zany afaka herintaona mahazo rano daholo ny commune ifotaka. Zay ny fanamby apetratsika. Omena tany amboleny ny mponina ao amin'ny commune ifotaka. Ireo fianakaviana rehetra manodidina dia alaina, omena tany, fanina, dia ataontsika mametena, ampianarina mamboly, mazoto mamboly, mazoto miasa ny mponina aty atsimo. Ary ny tany aty dia ho apetratsika eo fa arika spesialista avy any Israely, avy any Espagne isika, mijery an'izy ireo, anomana an'izy ireo, anofany an'izy ireo mba ahafahan'izy ireo mamboly sy mamokatra. Zavatra hitatsika andohasy omaly tamin'ireo olona kere ireo herintaona amin'ny fanambonetsika. Fa zavatra hafa tanteraka no hitatsika eo anatin'izany commune ifotaka zany afaka herintaona. Zay ny fanamby apetratsika ao anatin'izao kere izao. Misy ihany koa ny tetikasy zay famatsiana pipeline ho ataontsika. Indray mety tsy ho vita aingana fa tsy maintsy ho tanterahantsika sy atontsika zany. Dia ny fanaovana pipeline ihany koa zay miala any Ampotaka makany Belio sy Tsiombe, zany hoe amafisina pipeline lehibe zany no ataontsika. Efa misy nanamboatra ihany tsika fa tsy ampy zany zavatra rehetrarehetra zany, fa amafisina sy atao manaraka amin'ny fenitra ihany koa zany zavatra rehetrarehetra zany. Ao ihany koa ny zavatra lehibe tena napetraka dia ataontsika ihany koa, ary amoriko ny bailleur de fonds rehetra ny ahafahana manao pipeline lehibe ihany koa avy any Ampotaka sy makany Sampolo, makany Androy zany. Misehana vahaolana maharitra no tiatsika hoeto anavotana ny tiatsimotia, ary mba tiatsika mba hoe resy ny Madagasikara indray izany kere aty atsimo zany. Ya, mazava tsara angamba an'izay Andriamatoa Filoha fa araraotina ihany ny fotoana ohatran'izao
hitarainana ny zavatra marary anay aty amin'ny faritra atsimo ohatra. Mamela kely ianao Andra Matofiloha, misy fomba fiteny aty aminay zay manao hoe samy mitrehitrehiny bainy. Zay ty moa zany Andra Matofiloha, zavatra manahirana anay a dia io lalam-pirenena 17 eo. Ny RN12 moa zany rahantsika mahita fa manomboka amboarina tsara izy ao. Ny fantanina tiako apetraka zany Andra Matofiloha dia ny hoe mbola afaka manantenanao ve zay fa mety ho vitanao ihany le RN13 satria anisany nampanantenainao anay zany io. Ya, marina tokoa ny teninao a. Ny amin'ny voalohany indrindra aloha dia ny RN13 dia lalana ny fampandrosoana, fa lalana ny fanavotana ihany koa amin'ny aty atsimo. Ny vahoaka aty atsimo a dia efa sahirana, efa tsisy vola, efa tsisy asa, fa noho ny aratsiany lalana, noho ny fahasarotan'ny lalana, dia ny vary aty atsimo no anisan'ny vary lafo indrindra manerana ny Madagasikara. Ny zavatra rehetrarehetra ilaina aty atsimo dia anisan'ny lafo indrindra ihany koa, satria sady alavitra no aratin'ny lalana dia mitombo ny frais sy ny fitaterana an'ireny vokatra rehetrarehetra reny dia vao maika sahirana ao anatin'ny fahasahiranana ary sahirana tanteraka ny avahoaka aty atsimo. Noho izany ny fahavitan'ny lalana RN13 zava-dehibe hitondra ny fandriampahalemana fa anamora ihany koa ny fampandrosoana aty atsimo. Marina teneninao tao hoe fampanantenana nataoko io, velirano napetraka io, ary isaky ny makatia dia na ianareo mpanao gazety, na ny ireo olom-boafidy, na ny olom-boatendry, na ny olona rehetra dia mamanontany hoe roviana ihany ity RN13 tia, Monsieur le Président no mba afaka atao. Fanontanianao teo dia hoe afaka mbola manantena ve? Satria tsisy navita mihitsy izy io. Tamin'ny 1974 no goudronné iny RN13 zany hoe tamin'izaho teraka. Hatramin'izao zany tsy vita tsony, tsisy nanamboatra ny RN13 zany. Eto aho eo anatrehan'ny ianao mpanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo Ray Manontolo dia mamerina ny velirano. Tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany. Raha tsy vidy zany RN13 zany raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika intsony velirano ataoko amin'ny vahoaka ny atsimo ary hitondra fampandrosoana aty atsimo fa tsy maintsy sotaitsika ary vita tsy ho ela ary anomboka tsy ho ela amin'ny herintaona voalohany taona ho avy zao dia anomboka izany RN13 zany. Afaka matoky ianao zany, afaka mananteny ny vahoaka aty atsimo rehetrarehetra fa hovitaitsika ary ho amboaritsika izany RN13 zany. Fa tsy izay ihany fa efa miteny ihany koa ianao tao ny RN9, ny RN12A izay mampitoy ny Vangaindrano sy Tolaniaro. Rapitso mbola tsy mody Antananarivo, rapitso alatsinainy androany alahady mbola etsika, rapitso alatsinainy mbola andeha hijery ny ampahandalana vita amin'io mampitoy ny Vangaindrano sy Tolaniaro isika. Aty atsimo zany dia anisan'ny manana sy misy ny asa fanamboaran-dalana lehibe indrindra eto Madagasikara no zavatra ho ataontsika aty atsimo. Ankoatran'izay mbola nitantana ny tetezamita dia anisan'ny ady mihitsy ny ady maso tamin'ny Banque Africaine de Développement ary mbola tohizantsika hatramin'izao ny fanaovana ny RN9 zany hoe toliara mandra-patonga hatrany Amanja sy misy an'ilay Bamangoko zay ataontsika goavana be zany. Zay ny teneniko hoe raha dimy nandritra ny 80 taona ity atsimo ity
dia mitrakytsika fa tsy mandoalika ary tsy maintsy mandroso tsy maintsy tanteraka ny fanaby retraretrapetratsika aty amin'ny faritra atsimo. Mandraotra ihany Andriamatoa Filoha efa mahazo anao ihany amin'ity fandarana ity a. Betsaka tompoko ny zavatra tokony hoe nampanantenainao zany efa hainao nandalo taty toerana misy an'ny gare routière ohatra, misy an'le centre de formation, misy an'le université spécialisée, resaka mpasamasaina isan'ny veriberina foana apetraky ny olona io fanontaniana io a. Nisy ihany koa n'le resaka Nutri7 izay efa nisy fotoana ihany ianao resaka tamin'ny olona mbo fidy makasika azy io fa tsara raha mba azavaina amin'ny olona. Dia tiako apetraka ihany koa Andriamatoa Filoha par rapport amin'le resaka plan Marshall zany aiza ho aiza ny mba ataoko hoe anjara aty amin'ny district ny Faradofay ny makasika azy. Ho an'ny Tolaniary manokana dia fantatrareo angambany fa mbola roa taona latsaka zao no mitondra ny firenena. Fa tao anatin'izay roa taona latsaka izay esiny telo no tonga taty. Betsaka ireo afody-drafitrasa zay efa nataontsika. Anisan'izany ohatra araka ny teneninao teo dia ny fanamboarana n'ilay kianja manara-penitra na le terrain synthétique ny marimarina kokoa, ny anaovantsika ny université satria zava-dehibe zany. Ary ao anatin'ny université dia ny zavatra apetratsika ao anatin'izany dia mba misy iofanana mifanaraka amin'ny filain'ny olona aty amin'ny faritra. Tsy ela ihany koa dia efa naminetsika ny camion benne atsaraina sy ho amboarina atao manara-penitra ny tsena, ny fanaovana gare routière arak'izay no teneninao teo zava-dehibe zany. Ary indrindra matetika rehefa tonga ohatran'izao tsy fanjari-tsakafo dia manafatra sakafo avy any ivelany. Ny USAID ny ireo any PAM mitondra ny reny bar céréal reny dia reny no zaraina amin'ny olona aty-atsimo. Zay ny politika ataontsika dia nizay zavatra ilaina aminjena ny ireo tsy ampy sakafo, ireo mosary dia mila apetratsika sy ataontsika eto atsimo ihany. Zay no natonga anazy any nametraka amin'ny fanampitsika, nametraka n'ilay usine Nutri7. Usine Nutri7 dia manao an'le sakafo le hoe plampy. Ny plampy io dia sakafo vonjyaina maika zany ho an'ireo olona mijaly amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Eo ihany koa ny plampy sup ho an'ireo ankizy, omena zany zavatra zany le ankizy dia ao anatin'ny herinandro dia salama, tomaty avy etany. Fa manomboka zao kosa dia afaka ray volana sy tapany eo dia efa tonga anaty conteneur any, conteneur anankitelo no mitondra ny usine Nutri7 eto a Madagasikara, ary tsy eto a Madagasikara fa eto a Tolaniary no anaovantsika an'izany usine Nutri7 zany. Tsara ny manamarika fa ny usine Nutri7 io dia fanomezana avy any amin'ny fondation Mérieux miara-miasa amin'ny association Fiti dia izara an'ireo sakafo ireo ho an'ireo olona rehetrarehetra aty atsimo. 600 tonnes isan-taona ny pampy hofikarina ao anatin'izany usine izany, ary hiteraka asa iny koa satria ny olona hiasa raiky tao anatin'izany usine atao eto Tolaniary zany dia eo amin'ny zato eo mazava ho azy fa mikasika ny fanontaniana teneninao teo mikasika amin'ny plan Marshall ao anatintsika sy ariana zao dia mamefa matsimbola ho an'ireo mpandrarà, ho an'ireo mpamboly, ho an'ireo piopy rehetra izay tay hiavitra ao anatin'izany. Noho izany ny fametrahana ny tetikasa rehetrarehetra ny plan Marshall tsy androany ihany fa ny plan Marshall hoentintsika satria latsaka lalina dia lalina zao
ny firenena ary ekonomika io dia naharat-sosialy ihany koa dia ao anatin'izay zany no apetratsika indrindraindrindra ny fametahana ny fanatratrarana ny fahatarana rehetrarehetra sy ny fanavotana ny faritra ray manontolo ary anisan'ny mahazo anjara lehibe an'izany ny faritra atsimo anisan'izany moa ireo fizarana ny fiavota fizarana ny vatsinjo dia efa tomboka tsy ho ela na aty amin'ny faritra anosy eto Tolaniaro sy manerana ny aty atsimo ny faritra Andohany koa. Eny sy mino fa afapo ianao na manahaky ny Christian amin'izay fantanina napetraka ao amin'ny filoha ho an'ny resaka izay tia mitapany atsimon'ny nosy satria raha rotina tokoa moa izao fandalovan'ny filoha aty atsimon'ny nosy izao izay ihany koa no nambara taminao tao anatin'ity fiamboany ity fandarana ity fa akoatra nyreo resaka ady amin'ny coronavirus dia resaka momba izay tetikasa sy dian'ny filoha sy ireo fantanina sy mampiaya ny ponina aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy isika fa amaraparanatika ny fandarana dia mampifiloha araiky nefa nambara tao anaty filan-kevitry minisitra dia anambara ireo fepetra amin'ny ankapobeny ianao izay horaisina eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara atao anaty 15 andro ny amiaina ara-pahasalamana maharaka. Ya ny ady amin'ny coronavirus dia mbola ao anatiny tsika na dia efa ho resy tanteraka ary io afaka fotoana fohy fa miditra indray tsika izao amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'ny mosary aty atsimo ary ny tenako manokana dia anao ny ezaka rehetra hitondra ny fanampiana rehetra hoentina anampiny hoentina anavotana hoentina amonjena an'ireo olona rehetrarehetra aty atsimo. Noho izany dia raha mbola tsy resitsika tanteraka ny coronavirus na ny Covid-19 dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamantsika. Noho izany dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara mandritra ny 12 andro araka ny didim-panjakana izay navoaka omaly asabotsy 7 oktobra 2020. Noho izany dia misy ny fepetra akapobeany iombona ny firenena manontolo fa ihany koa ny fepetra maro samihafa ny fanaraka amin'ny zava-misy dia afaka horaisiny faritra tsirairay avy horaisiny CRCO zany izay tsy maintsy ifampidiniana meloha aloha amin'ny CCO. Noho izany dia toy izao zany ny fepetra rehetra amin'ny akapobeany manerana ny nosy. Noho ny ezaka nataontsika dia tapitra ary tsy misy tsony ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Izany hoe tsy misy tsony ny couvre-feu manomboka rapitso alatsinainy manerana ny nosy. Mila ary tsy maintsy kosa manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny olom-pirenena rehetra manerana ny nosy, indrindra moa fa ireo faritra izay mbola misy sy anjakany izany valanaretina Covid-19 zany. Ny fanaovana arovava-orona izany ary tsy maintsy manao an'izany arovava-orona izany ny olon-dehetra izay mbola isiny sy mbola misy an'izany valanaretina izany. Tsy tokony ivezivezy ivelan'ny trano na eny an-dalambe raha tsy misy antony manokana ny rehetra. Tokony anady ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny toerana rehetra ivezivezen'ny olona. Ohatra amin'izany ny tsena pokotany, ny barao-panjakana, ny orinasa tsy miankina, ny toerana fandraisana olona maro isan-karazany. Mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 200. Azo atao kosa nefa manomboka izao ny fifaninanana ara-pananjahan-tena
fa tsy mihoatra ny ronjato ny mpanatrika izany fifananana izany. Ny fitondrana razana dia omena lalana na mivoaka na ny miditra amin'ny faritra rehetra raha toa ka voamarika fa tsy noho ny Covid-19 noa nahafatya ilay olona ary zay tokony hamariny ny sampandraharaha misahana izany. Toraka izany ihany koa ny mbola tsy azo atao ary rarana mihitsy aloha ny fanaovana famadihana manerana ny nosy. Kasika ny fitaterana an-tanety sy ny zotra nasionaly ary regionaly dia misokatra trany ary afaka mitatitra olona trany ireo taxi borosy manerana ny nosy fa mazava ho azy dia manaraka n'ireo fipetra rehetra izay efa napetratsika tany aloha. Mariako etony fa tsy tokony misy ary tsy tokony atao mihitsy ny mampisolotra ny saram-pitaterana manerana ny nosy. Ireo taxiville na fiarakaretsaka dia miasa trany fa tsy afaka mitondra olona mihoatra ny telo, ray eo aloha ary roa ao aoriana. Mitohy hatrany ny fisokafan'ny sidina anatiny eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara, fa kosa ny mpandeha rehetra mba hisorohana ny tsy fiparitahan'ny valanaretina dia tsy maintsy manao testa PCR avokoa, ary ireo izay negatifa na tsy mitondra ny tsimikaretina ihany no afaka mandray ny sidina ary tsy maintsy atao 24 ora melohan'ny andraisana ny sidina izany testa izany. Araka ny efa fantatra dia nisokatra tamin'ny voalohany volana Oktobra ny sidina avy any ivelany mampitohy amin'ny nosy be. Eto dia tsara ny manamarika fa ny olona rehetra tonga atao nosy be dia efa natao fitiliana avokoa miara tany amin'ny toerana misy an'izy ireo ary mbola naverina indray ny fitiliana tonga atao nosy be ary dia mazava ho azy fa tsy misy nitondra ny tsimikaretina izy ireo. Ny anankiray noa efa tonga roa andro no nitondra ny tsimikaretina ka dia natao nihipika io olona anankiray io. Ny fepetra mikasika ny fisokafan'ny tera fivavahana kosa dia afaka misokatra trany ny fiangonana, ny moské amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy, saingy tsy maintsy manaja trany kosa ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana toy ny fifanajana ny elanelana ray metatra, ny fanaovana arivava-orona, ny sakana, ny maripana eo ampidirana, ny fampiasana ny gel désinfectant sy ny fepetra ara-pahasalamana maro samihafa. Araky ny efa mbarongenongeny dia ireo fepetra amin'ny ankapobeny ireo tany isay ny filohandry rajoelina ireo pepetra isantsokajiny dia mbola ho avy manaraka hatrany manambara ny antsipiriany ireo fepetra ireny fa raha ny nisongadina aloha dia ny fahataperan'ny couvre-feu sy ny fafana mivelona manatanteraka ireo hetsika ara-panatanjahantena raha toka tsy mihoatra ny ronjato ny mpanatrika izany. Melohan'ny amaranantsika ny fandarana Andriamatoa Filoha toy ny mahazatra ny afatrao ho amin'ny vahoaka malagasy miainga avy ety Taolaniaro. Ny afatra ataoko ho an'ny vahoaka malagasy dia tia tsy motsika amin'izao tsika miteny. Tsy mety tapitra miady amin'ny fahantrana eto amin'ny firenena. Mbola tsy mitraka koa tsika tamin'ny aretina sy mifiatraika ny valanaretina coronavirus dia miatrika indray tsika izao amin'ny ady tsy fandratsakafo izay efa nilovaitsika efa nandritra ny taona maro. Tsy kely soroka mizoatra any ary indrindra anao ny ezaka rehetra ahafahana manampy, ahafahana manavitra ireo ray aman-drenitsika, ireo zanatsika aty atsimo, ireo olona ireo malagasy toa atsika. Ka noho izany dia
fanamby no apetraka fa tsy maintsy resika ny kere na dia ady sarotra azy zany na dia ady mafy azy izany ary mila mifampitsindry isika rehetra mila mifammetanana dia ho avitra i Madagasikara. Irery mankasitraka anao Andriamatoa tato anatin'ity fandarana ity misaotra anao ihany keny Christian Rabeka izany izay avy amin'ny Infinity Radio eto Taolagnaro ny foko tamin'ny Berongo izay ato aorianako ato izay napetrahany ity fandarana ity alady ity ato anatin'ny commune Ankariera ankasitrahana ihany koa ny commune commune urbaine Taolagnaro ny faritra Anosy izay nampetrahana antsika tato anatin'ity fandarana ity ireo mpiara-miasa rehetra nafana natotosana izao fandarana tanterahana isaky ny tapabolana ny alady izao dia mankasitraka indrindra anareo any tokantrano any tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manjoy anay ihany koa amin'ny alalan'ireo ainy manjery tsy miankina rehetra manerana Anosy samia tsara tokolasy tokofavy. Réal 80.